mbola ao anatin'ny hoe famonjena ny fianakaviana ihany tsika ao anatin'ny afatra androany tamin'ny teo alohantsika dia nyresaka ireo teboka telo zay ahafahana mamonjy ny fianakaviana. Ny voalohany dia ny hoe mivavaka ho amin'ny fianakaviana. Ny faharoa dia zay mahatadidy manao ina voalohany mivavaka, faharoa dia ny toetra na hoe manana fijorona vavolombelona tsara ao an-trano, ary ny fahatelo dia sokafo ny tranonao amin'ny filazantsara. Teboka telo itoitsika androany jery teboka manokana zay amiko anisan'ny goavana indrindry ty iarahantsika androany ty. Luka 4:20 ary andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ny anaran'i Jesosy. Zakaios no resantsika. Ahoana ny amonjena ny fianakaviana. Afeky fandoany ahoana ny amonjena ny fianakaviana. Uvovonjeny ny fianakaviana ao ray aman-dreny. Aveka raha misy zavatra tena tokony hazakazanao anaovana fanatitra sy ny sisa dia zany teny zany. Ny olona raha voa hoe hotahina ane ianao dia mihazakazaky iny manao fanatitra. Fa mihoatra lavitra rasaka nabaviny hoe hovonjena ane ny vadinao, hovonjena ane ny zanakao, hovonjena ane ny taranaka fiara-mandibinao. Zany no tokony tena mpiazakazaka anao indrindra. Tenao ame amen amen. Luka 4:20 dia voalohany hatramin'ny 10 ary Jesosy miditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary nisy lehilahy atao hoe Zakaios zay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary mitady hita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Amety 40 izy zany. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika viavy izahan Jesosy fa ifandafy tamin'izany lalàn'izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandaka nareo taminy hoe ry Zakaios midina fangana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Ka dia nidina fangana izy ka nampitrano azy sady faly. Ary nanaiky zany izy rehetra dia nimononmonina ka nanao hoe lasa mandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaios kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe iny tompoko, niatsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo, ary misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Ary hoy Jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia janaky Abrahamako. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tia hanambaka ny fiainanao tia aminanao ny fiainanao anio no tonga amin'ny ankohonanao sy ny fianakavianao famonjena. Anaran'i Jesosy. Ny vadinao vo tratra ny filazantsara, ny tananakao ahazo ny filazantsara avokoa. Ifampitantana ho any an-danitra ianareo menakavy. Amen. Alasaka nambavy mba iriko indrindra hoe ndray androany ny fiangonan'ny finoana dia zay olona tonga dia hatarika ny fianakaviana. Mba resotsaina hoe inonona reo menakavy miaraka amin'ny fomaraina dia le mpiteny hatramin'izay hoe za tsy hivavaka, tsy mila anao mivavaka. Izy mihitsy no manakitabanao aingana fa tara. Zany ka rasaka nambavy no ao am-poko indrindra. Ny tiako indrindra dia mieritreritra ny hoe hovonjena ny fianakavianao. Izy rehetra tsy hakanavaka. Nitranga tamiko zany nya izy rehetra dia voavonjy daholo. Dia mba tiako hitranga aminao koa. Ary tsofoko rano ianao zany fahasoavana amin'ny fiainako zany ane anaraka anao ihany koa. Tsy mampaninona ny olona na ahoana na ahoana. Satria rehefa mahita ny Zakaios ianao dia zao zavatra hitanao. Io ny olona ratsy indrindra tao an-tanàna. Io ny olona tsisy pity indrindra tao an-tanàna. Kanefa nananan'Andriamanitra planina ho amin'ny famonjena. Zany iny fa manana planina famonjena ho an'ny fianakaviana ao Andriamanitra. Ho an'ny zanaka, ho an'ny vadina, ho an'ny olona tena tianao rehetrarehetra. Manana planina famonjena ho an'io Andriamanitra. Ianatra teboka vitsivitsy isika androany.
rehefa tonga Jesosy tao an-tanàna dia nahita Zakaiosy izy. Dia ozy izy Jesosy hoe Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miatrana ny tranonao androany. Dia lidina Zakaiosy sady faly be izy. Tena kely hoe faly izy hoe. Vao tonga tany an-trano dia ozy izy Zakaiosy hoe Jesosy io zay rehetrarehetra nalaiko tamin'olona dia ho aveko, ary zay rehetrarehetra nalaiko tamin'ny fanambakana dia omerako avy efatreny. Miatsasaka ny fananako omeko ny malahelo. Dia ozy izy Jesosy androany no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny vely. Galasika nabavy. Tena tsotra be ny afatra androany. Raha misy zavatra goavana indrindra dia zany hoe mampiatrano an'i Jesosy zany. Goavana ne galasika nabavy zany hoe Jesosy no miteny hoe hiantrano any an-tranonao androany. Azonao ve zany? Hoe ty lehilahy ty zany miara-mody amin'ny Jesosy any an-trano. Miara-mody amin'ny Jesosy any an-trano. Ary zany no tian'olona hiara-mody amin'ny Jesosy any an-trano ianao. Azonao ve zany? Ianao zany tsy hoe olona tonga mandeha mivavaka ianao dia makaty am-piangona ianao dia mihaona amin'ny Jesosy. Dia efa tonga any an-trano ianao dia mihaona amin'ny vady maditra, ilay vady mamilava. Nao galasika nabavy eo. Ianao tsy zany. Fa ianao rehefa miditra ny trano ianao dia mitondra an'i Jesosy mody ianao. Ny ahavoakasika ny ao an-tranonao dia rehefa Jesosy metinao mody any an-trano. Ikasaka zavatra tsotra be aminao Jesosy hoentina mody ao an-trano dia hovonjena ny ao an-trano rehetra. Ohatrany ao an' Jesosy zany. Fa maninona galasika nabavy raha mandinika ianao ny sarotra indrindra ampino dia mamonjy ny fianakaviana. Ianao hoe tsy mahita an'izany? Ny sarotra indrindra ampino dia le mahatonga ny fianakaviana tsy hoe andeha hivavaka fa le tena olo tena ho an'i Jesosy. Dia ozy izy ampino mpaminany tsy masina taniny. Zany rehefa no ampino e. Galasika nabavy. Ny olana galasika nabavy izao meko anao le fanalahidy amin'izay afaka manarina ianao. Anarina fiainana ianao. Amen. Zao galasika nabavy ny fahamarinana. Ny olana amin'ny olona tsy Jesosy no entiny mody fa zavatra hafa. Misy tonga dia mitsika. Tsy Jesosy no entiny mody fa zavatra hafa. Jesosy zany ilay galasika nabavy olona mpampiavana. Jesosy zany ilay olona manety tena be. Jesosy zany ilay galasika nabavy olona tsy miady aman'olona. Jesosy zany ilay galasika nabavy olona maneny fanahy. Jesosy zany ilay mpandefitra. Mandefitra amin'ny zavatra rehetra satria olona fitiavana ao anatiny. Galasika nabavy eny tsara. Fa maninona ny sarotra ampino ny mamonjy ny fianakaviany. Ny antony galasika nabavy dia izao tsy Jesosy no entiny mpino mody fa zavatra hafa. Tsy Jesosy fa le mpino mandeha mody lasa olona mpitsarany ao an-trano. Iza ny mpitsarany ao an-trano? Raha vao misy olona manao zavatra tsy mety kely ao an-trano dia le mpino miteny voalohany zao mihitsy le tsy mety zao. Zao mihitsy le tsy mety zao e. Mpanota mihitsy ianao. Le mpino tsy mitovy amin'ny Jesosy. Fitsarana. Misy tranona mpino galasika nabavy ohatra hoe fitsarana. Le bary iny sisany tsy ampy. Vao mietsika le ramosey dia ao am-bary ianao. Vao mietsika le zanaka dia ao am-bary ianao. Maditra ianao. Fo tsaratsara foana ny olona ao an-trano. Galasika nabavy raha tsaratsarainao foana ny olona ao an-trano tsy ho avy zany izy. Tsy marina ve zany galasika nabavy? Ny olona le galasika nabavy ny mpino dia zao ny zavatra mahagaga amin'ny mpino. Tsy haiko nahazo fahamasinana angamba
dia tifitifirina ny fahamasinana ny fianakaviana. lay zavatra efa mahagaga an'ilay olona iny mihitsy nikitikitiana. raha tianao voavonjy ny fianakavianao, aza kitihana izay marary azy. tena omenina mafy. zay problemanareo, hita mihitsy nareo olena be tsy mivavaka. le toe-ponareo mba amboary. zany efa nao raha tena ianao tena ianao tia lasa mandany any mivavaka ao anao fonako. raha lasaka nabavy eo. aza kitihana izay marary amin'olona. raha ohatra ka misy olona lavo tao an-tranonao, fantany any hoe lavo izy. tsy mila anao mampatsiahana azy hoe mbola tsy nanambady izy dia bevoka. tsy mila anao mampatsiahana azy hoe lasa ny vadiny. tsy mila anao mampatsiahana azy hoe tsy mety ny toetrany. fantany zany. Jesosy ka lasa nambavy tsy nyteny tamin'ny Zakaiosy hoe Zakaiosy mpangalatra, midina teny angana mafa zava ny tranonao a. Satsi hoany zany mako no ataontsika. ohatra ny lasa raha filazantsaka tokony ho zaraina fampitahorana ny be dia be. lasa filazantsaka fampitahorana. ne sasany ndraiky efa mody any an-trano, fomba mpiangonana netiny mody any an-trano, fa tsy Jesosy. ny tanjo nakalasa nabavy tsy hoe inao reno ny voavonjy, fa ho voavonjy ianareo mianakavy ny tanjo. amena. dika zany misy zavatra mila miova. ne sasany efa mody any an-trano dia ohatrany hoe netiny mody zany paster. ozy pastera hoe isaky mietsika kely, ozy pastera hoe nitonyteny pastera ohatra zaoko. kaky ianao fa farany tesina le lehilahy vady dia ozy le lehilahy vady hoe andany ianao manaraka an'iny. tanao zany. zay isaky zay miaina dia ianao tsy mitovy amin'ny paster. ianao anina paster farany ianao asainy manaraka an'iny. raha lasika nabavy eo. ndraindray tsika rehefa tonga any an-trano mpanakorotana, tona mpanakorotana mody. efa miteneko teo tamin'ny heriny any hoe ny olona mbola anaty torimaso-mamy iny tapika eo amin'ny ray maraina misy manao vavaka. Jesosy eo vonjeo mihitsy dia mbola matory le mpanota be io tompo. nomany anao fa hitsangana le mpanota be io ary hivadika kanota izy. ka tsy zany ve kalasika nabavy eo. ny olona kalasika nabavy. ny olana dia izao ny mpino lasa mpanakorotana fianakaviana. rehefa misy mpino ray ao an-trano lasa misy ady foana. nefa raha tokony ho izy raha vao misy mpino ao an-trano tokony ho trano milamy mandritra. tena mena mafy be ahy. tsy eo anie Jesosy ka lasika nabavy rehefa hamonjy ny Zakaiosy izy. raha mamaky ianao teo mandiny voalohany hatramin'ny namonjena ny Zakaiosy, raha mandika ianao teo a, tsy nahita mihitsy ianao any Jesosy na indray mandeha naka verset anankiray hoe Zakaiosy midina teny fankany ianao fa voasoratra hoe voaozona izay miantona amin'ny azo. naka verset ve izy teo na hoe rehefa nomboka itomy amin'ny Zakaiosy amin'izay izy dia hoe Zakaiosy ny mpangalatra nity vola tsy miditra ny lanitra. fa inona nataontsika mpino ankehitriny? nitsika mpino ankehitriny alaina ny baiboly dia atao fitifirana fianakaviana. tena nareo le baiboly no lasa basy. lasaka nabavy. tsy reo anie ny Jesosy tsy mahita verset ianao na ny ray azy Jesosy niresaka tamin'ny Zakaiosy. tsisy mihitsy eo hoe Zakaiosy eo tian'Andriamanitra ianao. tsisy zany eo. mahita ve ianao Jesosy miteny amin'ny tian'Andriamanitra ianao? tsy zany ao ka. nitenen'i Jesosy fotsiny dia izao Zakaiosy eo midina faingana. midina faingana. fanao iny Zakaiosy eo fantatro fa tsisy olona tianao na ny ray azy fa izao zaho any an-tranonao. hitanao ve le sy tianan'i Jesosy? ny olona rehetrarehetra rehefa miteny Jesosy hoe zaho any an-tranonao. ny olona rehetrarehetra monomonona daholo ho any an-tranonao
tsotra be za androany amonjy ny Zakaiosy. Inona tsy avy amin'ny Zakaiosy? Zay zavatra tsy avy amin'ny Zakaiosy nomeko anazy. Tsy tia ny olona rehetra izy. Za anao zavatra tena hatonga anazy io tiana Zakaiosy midina faingana fa manotranonao androany. Dia mitoetra ny tranonao taitra Zakaiosy tany anaty fony ray manontolo teo. Dinio ane tsy mitoro teny Jesosy teo tsy nanao fahagagany Jesosy eo. Zakaiosy midina faingana ho proveko aminao fa misy Andriamanitra ary za Andriamanitra ametra tanana aminao dia hilavy ianao. Nanao an'izany Jesosy tsia tsotra be nenazy avy Zakaiosy andaotsika sy anao any an-trano. Ohatra ny hitako hoe Zakaiosy milahatra amin'ny Jesosy. Hitanao le olona hoe ambara ny Baiboly hoe faly ery izy. Hitanao le izy le mihaino lalana dia natao Jesosy ahitranay. Ambara ny Baiboly hoe faly Zakaiosy. Vao tonga tany an-trano Zakaiosy dia inona zavatra nitranga taminy? Tonga dia niova ny fony. Niova ny fony satria nahoana? Ilay zavatra tsy nampoiziny indrindra nitranga taminy. Raha nisy olona tia vola zany ka mahavita manome vola niova ny fony. Ny antsasaky ny fananako Jesosy eo omeko ny malahelo ary zay rehetra nangalako tamin'ny fitaka dia averiko avy efatriny. Tonga dia hozy Jesosy androany no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Kalasaka nadava ino tsara fa ilaza zavatra tsotra aminao. Figa mitsika maniry ny fianakaviany ho voavonjy tsangan'ohatra ao tananao. Tianao meko stratégie anankiray ianao. Teo aloha tsika dia ngesaka ao teboka telo mivavaka mampiseho fijoroana vavamelona tsara dia sokafo amin'ny filazantsara ny ankonana. Fa ty anankiray ity tsy mila tompoteny. Tsy mila tompoteny. Inona nataon'i Jesosy? Eno tsara sao ary tiako averinao. Raha tia akasika olona ianao dia kasio amin'ny fony izy. Aveko fandroana. Raha tia akasika olona ianao dia kasio amin'ny fony izy. Kasio amin'ny fony. Ny Jesosy fantany fa toroteny tsy mahazo io. Misy olona neka lasana vavy ao an-tranonao na ho hainao tsy enjery ary ny bokin'ny Genesis ka hatramin'ny bokin'ny Apokalipsy ka ho averinao aminy tsy hanaraka anao mihitsy izy. Ho alahatra ao tenin'Andriamanitra tsy hanaraka anao mihitsy izy. Dia ho ianao tena ho ianao ranadavadiko ianao dia olona tena manamafo mihitsy. Vadika ranadava seny zany koa ny problème ampeno. Rehefa manomboka mivavaka dia lasa loharanina olana. Le vadinao mafaly nijerenao ny periperiky atao an-trano iny tapika eo vahina be le vadinao mahita vehivavy anankiray tondra Baiboly ohatr' izao fo isanandro. Inena no zay Kanada. Fona aminao atoko. Tena mifona aminao atoko. Fa izao nitsotra indrindra. Raha tianao azo ny vadinao kasio ny fony. Raha tianao azo ny zanakao kasio ny fony. Tadidio fa ny filazantsara dia tsy fanovana saina voalohany fa ny fanovana kasio ny fony. Ataovy zay isokafa ny fony. Aka ohatra ako ty ohatra hoe misy olona tsy ataty azy fa ataoko ihany. Raha toka mamolava ny vadinao miditra ao an-trano izy mambe raha nasana bavy eo. Aza nanaovana verset hoe ny mpimamo tsy miditra ny varavaran'anitra. Mpitapatapa ny toka mpanikatsira ny divay. Zay tratra zao dia tsy heky. Ka matao izy ny soty efa tsy heky. Fa inona nataonao aminazy? Tsy verset ilay fa lasopy. Aveko fandroana. Tsy verset ilay fa lasopy. Roa mitehinao menina nafy. Nao fa lasopy tsotsotra izy. Izy le mbola inona? Ay, anaovako lasopy vetivety ianao. Mety mitoa dia zafa angamba ny tokany. Rota sopo tsara le tiany. Fomba rainy izy mbola tena amin'ny filazan-tanora anazy hoe grenina be marary be ny lohany.
tsy tenena hoe zay ataovy any avereny ndraiky ondanandray zany na koa fanao ny olona inona nataonao anazy ahoana naovaka lasofandroandray sasako tongotra ao fa milaza aminao vaovao-kasika ao fony dia anaraka anao izy tsotra be na tonga anao nanaraka azy ny kasia ny fonao zany ve kanabavy voakitika tao am-ponao ianao tamin'izy nanao misy tsiky manefaka zay nataony taminao tsy ny sainao voakasika fa ny fononao dia inona nataonao rehefa voakitika ny fonao dia nanaraka ho azy ianao rehefa laza izy hoe hoakako vady ianao dia osy anay satria voakasika ny fonao ganasika namavy dia ohatrany koa filazany tsara ho an'ny zanaka ao mampaditra io raha tianao iova miditrana izy kasio fony kasia akazava misy manana olona anankiray nanana fahasoavana manokana mikasika fo pastor Jocelyn Ganjary sao ino iny firany rehefa mihivy pastor Jocelyn tsy mahita hirany mihitsy ianao miresaka zavatra fotriny hoe ny vola le hitondranao any amin'ny elo pastor Jocelyn Ganjary sao ny vola hitondranao any amin'ny elo fijangajangana animba fiainana fa inona nataony inony ny hirany efa rakiny fiainanao tsy nahity zay nombany ntsony dia hoa saikana sakatana tiny famozamoa tsy io dia fa manomboka latsaka ranomaso sasa satria izy satria izy manana le fahasoavana mihira ny fo izy dia makasika fony zavatra ataony azonao hoe dia manaraka azy mandeha ho azy ianao na tsy fantatro azy zay antony fiainako any fa tsy hoe tsy hita izay ale miodikodina kalasika mavavy ino tsara raha tianao miakasika ny fianakavianao kasio ny fono kenakeno kaikanao kasio ny fono e tianao miakasika ny ray aman-dreninao kasio ny fono aza manao hoe akareny efa tsy mpino sasy miakabangetra oatra ny taona akory makareny sany milaza aminao raha vaovao-kasika ao fonodady anao sy ny mamanao hanaraka anao izy raha vaovao-kasika ao fony vadinao hanaraka anao izy voakasika ao fony zanaka ao hanaraka anao fa ianao tsy anao amin'ny zanaka hoe za no impéreur an'ity trano ty le roi c'est moi vous me suivez anaraka anao izy fa ao anatin'ny fotoam-bavaka anao Facebook izy j'aime commentaire ke lol asi torteny pasteur entsao dia asiny hoe lolna be le pasteur kasio ny fony teny ankeno kaikanao kasio ny fony ataovy zay akasika ny fonony ao an-traminao amenina kalasika namavy raha nanao sacrifice Jesosy nidina dia ty an-tany ny any mitondra teo ambony azo fijaliana mba hamonjena ny olona rehetra tadidio mila manao sacrifice koa zany ianao mba hamonjena ny fianakavianao rehetra mba hahatonga anazy reo hanaraka anao ihany koa amenina miomana anao sacrifice aveko fara miomana anao sacrifice inona tsy nataonao taminy mihitsy atoy atao anao mba hamonjena ny olona rehetra ao an-tranonao miomana hanao iotra nozay nataonao an-trano zay amenina vokanao ve niafitra akopy masonao andeha loatsika ilaza tompo mehoery ahafahako manome fitiavana ny olona rehetra ampianaro hikasika ny fon'ny olona na iza na izy atao vavaka mihitsy tompo ampianaro mba hahikasika ny fon'ny havaka
Omeo toetra vaovao ao an-trano. Omeo fahaizana mifandray amin'ny olona rehetra. Tena tiako hivavaka ianao. Fateneny Tompo, mba tiako voavonjiko ny fianakaviana. Mba tiako voavonjy ny ankonako manontolo. Meo hery a Jesosy. Tena teneny mihitsy hoe meo hery a Jesosy eo. Teneny mihitsy hoe fenoy anao a Jesosy. Fenoy ianao, fenoy ny fitiavanao a. Tena teneny mihitsy Jesosy hoe fenoy anao a. Fenoy ny herinao a. Aoko ho kotsa ny fitiavanao. Teneny mihitsy tena kotsay ny fitiavanao a Tompo. Mba hafahako ihany koa mikasika ny olona hafa. Ralasaka nabavy. Minoa mikasiana ny fianakaviana, mila miovy ianao ao. Na tsika zay mijery televizion na itsika zay mijery amin'ny internet rehetra, mila miovy ianao aloha. Satria ianao ilay ikasia. Vavay ianao tena teneny mihitsy Tompo. Kasio ny amiko. Kasio a. Angatao mihitsy fanahy masinao. Fenoy ianao. Fenoy ianao fanahy masinao. Fenoy ianao a Tompo. Anatin'ny foko lalina, ao anatin'ny fanahiko lalina, ao anatin'ny saiko lalina. Fenoy ianao a. Mba hiova. Mba hiova olona mahakasika fianakaviana. Mankasitraka Jesosy.